na dia efa nitsahatra andro maromaro aza ny rosakona dia mbola misy andro ireo traboina no mbola tavela etsy amin'ny toby andoha tapenaka lahara-pahamehana ankehitriny amerenana azy ireo any amin'ny tokantrano sy ny fiainam-pivelomany andavanandro fandiditiana momba izay ary no entiny ao amin'ny sary ny Sakino Rakoto Malala. Tonga nitsidika ny trabona mbola tavela etsy amin'ny toby andoha tapenaka amin'ny BNGRC niaraka tamin'ny solotena ministera fanabeazam-pirenena ary ny solotena ny antoko HVM eto Analamanga notarian'Andriamatoa Bertin Randremiaingo nambaran'izy ireo fa ny lahara-pahamehana ankehitriny dia ny amerenana ireo trabona ny atokantranony amin'ny asa fivelomany andavanandro. Ny antoko vaovao an'i Madagasikara aneo firaisakina aneo fihavana ampiseho amintsika araka ny baiko nomeny filoha era Jolaroatany fa ray ihany ny malagasy tsy misy ny safidy ny tanindrazana tsy misy ny safidy ny fiaviany Andriamanitra no nametraka antsika eto amin'ity nosy ity nosy iray tanindrazana iray vahoaka iray. Eo am-piandrasana izany dia nanolotra vary sy fitaovam-pianarana natao hozaraina amin'ny mpianatra ireto mpitsidika tsy atao ministera fanabeazana ambaninjavatra ny fianarana sy ny fanabeazana ireo zazy ireo na trabona azy izy ireo koa napetraka ny fampianarana azy ireo ampiandrasana ny tena fiverenana any amin'ny sekoly misy azy ireo avy izany no anton'izao fizarana fitaovam-pianarana izao toy ny kahie sy stylo ary koa ny vary izay natolotry ny ministera sy ny HVM Analamanga ho an'ny BNGRC ary ny sisy kotana renivohitra kosa no hitsinjara izany amin'ireo ankizy trabona mila izany.